Onolotra ny arahaba tompoko raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia misy an'ity rindrin-drahona na le antsoina hoe front ity ato antsinanan'i Madagasikara izay mamevahana ny fiforonana oram-baratra any amin'iny faritra avaratry ny nosy iny mety hitatra ho an'ny afovoantany sy ny morontsiraka atsinanana aza moa izay arotsakorana izay. Raha mahakasika ny maripana indray dia hisy fiakara misongadina maripana ambony indrindra any amin'iny faritra atsimon'ny nosy iny atao anatin'ny 3 andro avy raha tsy misy fiatsihan'ny goavana kosa any amin'ny faritra hafa. Mivinana tetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina raha jerena amin'ny Antsipiriany dia mety ahazo orana tandrifin-drahona amin'ny Voamaraina ny any Sambava, Antalana, Lanjorofo, torak'izay ihany koa ny any Morontsiraka, Vatovavy sy Fitofinany. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny aty amin'ny faritra atsimo atsinanana loatra mangoro ny ilany atsinanan'ny Atitany mihazo amin'ny faritra Sofia sy Diana. Mety hisy tandrifin-drahona iserana ihany koa ny Voamaraina be manodidina ny Samborano. Ny faritra hafa indrindra ho an'ilany andrefana sy ny faritra atsimo Madagasikara kosa dia ifandimby ao ny rahona sy ny masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia saika ho maina aloha amin'ny akapobeny ny any amin'iny faritra atsimon'ny nosy iny sy any amin'ny morontsiraka afovoany andrefana. Ny faritra hafa kosa dia miandrandra oram-baratra avokoa. Ny aty amin'ny tendrony avaratry Madagasikara sy ny morontsiraka ny faritra Sava dia mitoetra ho maina hatrany aloha amin'ny akapobeny. Mivinan'ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 14 degré zao maripana ambany indrindra ho any Analamanga sy Vakinankaratra. Raha tafakatra 17 degré ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany. Morontsiraka atsinanana saika eo amin'ny 120 hatramin'ny 130 degré ny maripana. Raha toka eo amin'ny 20 hatramin'ny 330 degré na 430 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao ny any amin'ny manodidina Maheva tanàna fa eo amin'ny 530 degré eo ny maripana ambony indrindra. Mivinana tetry ny andro amin'ny alahady kosa indray dia mety ahazo oram-baratra hatrany ny any amin'ny faritra Diana, Sava ary Analanjorofo. Ny alina kosa no manantena izay arotsakorana izay ny any amin'ny morontsiraka ny faritra Sofia mihazo an'ny Boeny sy manodidina ny Besalampy. Andrahona na homalika ny andro amin'ny akapobeny mety hisy any ny erijika isina orana tandrifin-drahona indraindray fa mitsitokotoko ihany izay rotsakorana izay ho an'ny afovoantany mihazo ny faritra atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary atsimo atsinanana. Ny tapany atsimo Madagasikara ary ny morontsiraka afovoany andrefana kosa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny. Mivinan'ny maripana indray dia tsy misy fiovana misongadina aloha raha noharina ny sabotsy fa eo amin'ny 14 hatramin'ny 17 degré zao an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré ao morontsiraka atsinanana, 20 hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana. Ny any amin'ny manodidina Maheva tanàna moa tsy misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 30 degré eo hatrany ny maripana ambony indrindra. Mivinana tetry ny andro ny alatsinainy ary namaranantsika sahady dia mety mbola ho hita taratra eny ihany ny orana tandrifin-drahona any amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo ary manodidina ny Samborano. Mety hiverina ihany koa ny orana tandrifin-drahona mitsitokotoko any amin'ny tapany atsimon'ny afovoantany sy ny ilany afovoany andrefany Madagasikara. Ny faritra hafa kosa dia ho malika ny andro amin'ny akapobeny na andrahona mitsitokotoko. Mivinan'ny maripana indray manodidina eo amin'ny 14 hatramin'ny 17 degré ho an'ny afovoantany, eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ho amin'ny morontsiraka atsinanana, 20 hatramin'ny 530 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana. Mety hananika 17 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny manodidina ny Maheva tanàna. Izay no mahakasika ny tetry ny andro fa araka ny efa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro atolotra anao indray ny tahan'ny fahalotondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Ambony amin'ny akapobeny ny tahan'ny fahalotondrivotra teto Antananarivo. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia saika nanatombo amin'ny fetrany OMS avokoa ny rehetra voaray. Hitantsika ary fa nanatombo avy 3 eny mihitsy zany amin'ny akapobeny. Raha mandrafitra ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ho ambony hatrany ny tahan'ny fahalotondrivotra eto Antananarivo ka mila mitandrina ny olona rehetra indrindra ireo marefo amin'ny fahalotondrivotra izay. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.